Fa ny miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao fanombohan'ny herinandro fiaraham-bavaka ho an'ny tanora moa amin'ity androany ity. Noho izany fifaliana ho any miarahaba ny tanora rehetra izay manatrika izay ataontsika mieny ity fandarana ity izay mitsiry izao fahitalavitra izao. Fiadanan'ny tompony ho aminao. Androany dia hanomboka isika ny amin'ny lohahevitra anankiray izay mitondra ny lohateny hoe ny mampianatra miasa. Fa mialohan'izay dia manasa anao mba hiaraka hivavaka. Andriamanitro, mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao amin'ity androany ity, ka ny teny izay lazainy eto androany dia hampaherin'ny rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mifototra ao amin'ny marika toko voalohany ary ny andiny ny 7 ny lohahevitra izay hojerentsika androany. Marika toko voalohany ary eo amin'ny andiny ny 7. Ahoana sisy no fanambarana izay lazainy tenin'Andriamanitra. Marika toko voalohany ary ny andiny ny 7. Vakiko ary ny teny. Ary hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarahatolona ianareo. Ny fijoroana vavolombelona dia ataontsika hoe ampahany tena ilaina eo amin'ny fiainana kristianina. Ny kristianina raha tsy mijoro vavolombelona dia hafahafa ihany izay. Fa ny kristianina dia tokony manana dia mijoro vavolombelona. Kanefa betsaka ireo mpino sahirana mahakasika izany. Efa antsoina ao am-piangonana matetika hoe misy manana fijoroana vavolombelona dia matetika mahalana ny mamaly ny antso. Matetika isika no manadino ny fiainana mampianatra izay miankina amin'ny zavatra telo lehibe. Voalohany aloha dia ny mivavaka. Ny faharoa dia ny fianarana ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly. Ary ny fahatelo ny fijoroana vavolombelona. Zavatra telo izay tsy afaka misaraka fa mifampiankina izany. Atsika tsy afaka hitsambikina tonga dia avy hatrany hijoro vavolombelona nefa tsy manana fanandramana vavaka, tsy manana fanandramana tamin'ny famakiana ny Baiboly. Dia angambany hoe izay tsy mahomby izay zavatra izay. Tsy mahomby izay zavatra izay. Endrika fotsiny, tsy misy hery. Inona moa tiany ho resahana amin'izay? Izany hoe ny forme izany. Fa ny fond dia tsisy ataontsika hoe fiantraikany amin'ny hafa. Timoty faharoa dia toko fahatelo andininy 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa aoko ho fantatrao izao fa ny ampanarany dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, manontolo fo, mpanendrikendrika. Eo ihany koa dia hoe tsy mahompo, loza be, mpamadika, kriana, mpiebebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaverana. Izay ny tenin'Andriamanitra, izay omenantsika. Ny sakana lehibe iray eo amin'ny fijoroana vavolombelona dia ny fahafahampo amin'ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, araka an'Andriamanitra izay ivelany fotsiny. Ivelany fotsiny. Nefa tsy manana ny hery ao anatiny. Tsy manana ny hery ao anatiny. Mety ho tonga ao am-piangonana isika, na manao asa fitoriana aza, kanefa tsy manana ny hery manova fiainana izay ao anatintsika. Zava-misy izany matetika manao fitoriana filazana tsara, mitory teny mafana fo etsy, kanefa tsy manana hery izy tompony, tsy manana hery. Endrika ivelany fotsiny zavatra rehetrarehetra. Izao lazain'ilay mpanoratra boky ara-pivavahana antsoina hoe Hélène Paul Darmon ho an'ny mpino amin'ny andro farany. Izao lazainy ny fitiavana an'izao tontolo izao izy. Ny fitiavana ny liota tsy fohy iray, izany hoe le péché mignon izany, no manasaraka ny fo amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fisaintsainana momba ny zavatra masina. Tanterahana ara-dalàna ny fanompoam-pivavahana ara-potoana, saingy aiza ny fitiavana an'i Jesosy, miamato izy ny fahavitriana ara-panahy.
Nalaina tamin'ilay boky anankiray antsoina hoe Testimonies for the Church ary ny volume 5 ao amin'ny pejy 729 no ahitantsika an'izany fanambarana izany. Sarotra ny hovavimbelona mahomby raha very ny atao hoe falianantsika amin'ny zavatry ny lanitra. Ary raha tsy velo intsony ny fanandramana izay miaraka amin'i Jesosy dia sarotra ny hijoro hovavimbelona. Sarotra ny hanambarana momba an'i Jesosy. I Davida tena mihoatra lehibe ho antsika. Raha mijery Salamy 1:10 tsika aloha mahita ny fijoroana hovavimbelona izay nataon'i Davida taoriana fahotana izay nataony izany ny vonin'olona mitangatsangana. Dia fantatry Davida fa mba hahafahany mampianatra ny olona ny momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia tsy maintsy nangataka izy izany mba hamerenana an'Andriamanitra ao am-po ny hafaliana aloha, ny fifaliana ny amin'ny famonjena, ny fahazoana antoka fa olona voavonjy izy. Izay vao afaka mijoro hovavimbelona afaka nanoratra tamintsika izy mahakasika an'ireo fitiavan'Andriamanitra, ny famindram-pony, ny tena sy mankalazana Andriamanitra izy ao amin'ny boky Salamo. Zava-dehibe izany fanandramana izany. Tsy afaka mandresy lahatra ny hafa amin'ny fiadanana izay tsy hananasika isika. Tsy afaka mandresy lahatra ny hafa amin'ny fiadanana izay tsy hanananao ianao. Salamo 1:10 ary ny andininy 70 ka hatramin'ny 17 amin'ny 20 Madio aho Andriamanitra ao. Ary voasiorina marina ny fanahyko ato anatiko. Aza manary ahy eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toahany fanahy mazoto. Dia hampianatra ny olon-diso ny lalanao ary ny mpanota ampiverenina aminao. Ny mpanota ampiverenina aminao. Izany ny teny izay nataon'i Davida. Fangatahany, fitalahoana tamin'Andriamanitra. Misy ny fahamarinana koa atao hoe tsy misy fanahy. Fahamarinana tsy misy fanahy. Asa manakory izany hoe fahamarinana tsy misy fanahy. Ny fananana fotom-pampianarana marina na fahamarinana izany dia tsy ampy. Tsy hoe manana marina isika, iresy lahatra isika fa izao zavatra rahantsika izao dia tena marina tokoa. Tsy ampy izay. Tsy ampy ny fahatsapana an'izay. Fa mila fanahy isika ao anatintsika ao. Mila fanahy izay ataontsika hoe mandrisika antsika hanao ny marina sy ny mahitsy. Hapiatra n'ilay finoana izay efa maharesy lahatra antsika. Ny Jaona 1:24 mantsy dia miresaka ny amin'izany. Izao no lazain'ny Jaona 1:24. Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ao amin'ny Baiboly ao dia misy fanoharana ny amin'ilay Virjina 10 sy ny Virjina 5. Ao Matetika 15 moa hitantsika izany amin'ny 1 ka hatramin'ny 17. Ny solika dia tandidin'ny fanahy masina. Ny Virjina adala dia nanana solika. Nefa tsy ampy ny solika izay nananana izy ireo. Izy ireo koa izany dia mpio manana fahamarinana. Ary niady ho azy izy saingy tsy lefitra tamin'ny asan'ny fanahy masina izy ireo. Nanana fahamarinana izy fa tsy ampy ny fanahy masina. Tsy tena nanana firaisana maharitra tamin'Andriamanitra izy. Lasa fombafomba fotsiny ny fanompoana. Nalala ny atao hoe fahamarinana izy nefa tsy nahalala an'Andriamanitra ilay tenany izy. Misy fampitandremana lehibe izay alefa amintsika eto rehefa. Raha tsy manana firaisana maharitra amin'Andriamanitra isika dia maty foana ny ezaka izay ataontsika ho kristianina. Firaisana maharitra ho iaho fa tsy firaisana indray andro. Na firaisana ao anaty fotoana fohy fa firaisana maharitra amin'Andriamanitra. Amin'ny Apokalipsy 3 ary amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 4:20 dia miresaka n'ilay kristianina matimaty. Misy ao amin'ny Baiboly izany. Ny kristianina matimaty. Ny fiangonan'ny Laodikia izany no tiany ho resahana ao amin'ny Apokalipsy 3
ary amin'ny andiny efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa roa amby roapolo. Io dia maneho loza izay ateraky ny fanandramana ara-pivavahana izay tsy manan-kery fa ivelambelan'ny fotsiny. Mihevitra ny tenany manan-karena kanefa ny ory sy mahantra jamba mitanjaka izay nilazan'ny baiboly azy. I Jesosy dia milaza amin'ny fiangonan'ny Laodikia fa mihevitra ny tenany ho tsy manan-java-mahaolo izy. Rajentsika ny Apokalipsy 7:7 dia ahitantsika an'izany. Kanefa hoy izy izy ilay ory sy mahantra sy malahelo jamba ary mitanjaka. Kanefa na izany azy dia nanome vahaolana Jesosy. Inona moa lazainy Jesosy aminy? Manoro-hevitra anao sisy mba hifidy amiko ianao. Amin'ny andin'ny 20 ahitantsika an'io. Hifidy amiko inona moa? Hifidy ilay volamena, fitafiana fotsy ary odi-maso mba hiratany masonao. Nanefa amintsika ihany koa izany izay miaina ao anatin'izany fiainana matimaty. Kristianina matimaty. Manoro-hevitra anao hifidy amiko volamena, fitafiana, mba fitafiana fotsy, odi-maso mba hiratany masonao. Zava-dehibe izany ny ataontsika hoe ny torohevitra izay men'Andriamanitra eto. Ary tsy maintsy mividy an'izany tsika raha tiantsika no afaka amin'ilay toetra matimaty, kristianina matimaty, dia ilay toetra ny Laodikia zany. I Jesosy ny loharanon'ny fiainana ara-panahy rehetra. Amintsika amin'ny Jaona 5:10 dia ny 5:10 dia miresaka amin'izany hoe raha misaraka aminy isika tsy mahay manao na inona na inona, tsisy zavatra vitantsika raha misaraka amin'ny Jesosy. Ao aminy ihany misy ny vahaolana. Mila mihaino ny feon'Andriamanitra isan'andro, mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Izany no antso izay alefa amintsika tsirairay. Ny baiboly dia manova fiainana ary ny faisan'aminy io no hitantsika hoe manosika antsika hijoro vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona fa zavatra izay ao anatintsika ao ary manosika antsika ny antso nataontsika rehetra izay manaraka antsika. Antso. Ekenao ve? Tianao ve? Ny aneho an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana dia izao hoe manasanao mba azo ty vavaka. Manasanao mba azo ty anatra ny ten'Andriamanitra. Mamaky baiboly isan'andro. Anteniteny isan'andro. Anokanteny an'Andriamanitra isan'andro. Ary misy hely lehibe izay manosika anao, mitiry tsy haiko hoe manosika anao vavolombelona ary fiainanao dia manome hery ho an'ny manodidina anao. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Ka aneho tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika isika mba tonga ny hafa handray fahasoavana ihany koa. Amen. Manasantsika miara-mivavaka. Misaotra anao Andriamanitra. Ny amin'ny famiraponao sy ny fitiavanao satria afaka miara-mianatra ny teninao teto izay. Ekaleka ireny teny ireny dia ampahery rehetra, ampahery ny rehetra izay miatrika, izay mihaino, izay mahita izay fandariny izao. Ka hanosika anay tsy ho vavolombelona. Apetraka am-pelantananao mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fiombonana miasa. Fotoana manokana hanovozanao hery sy torohevitra isan-karazany eto amin'ny radio Antson'ny Filazantsara. Arahinao manomboka ny 1:20 hatramin'ny 8:20 Martsa 2024. Fiombonana miasa. Arahinao isan'andro amin'ny 20 ora atoandro ary famerenana amin'ny 20 alina.